volana katroka androany no nitondrany ny filoham-pirenena Hery Sirajonary Mampianina. Tsy mbola nisy tanteraka hatramin'izao ireo fandaran'asa sy fampanantenana nambaran'ny filoha Hery Rajaonary Mampianina nandritra ny fotoana nanaovany ny fianianana. Isan'ny mampitaraina ny ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ny tsy mbola fampiarana ny saram-pianarana maimaimpoana eny anivon'ny sekolim-panjakana. Ho an'ny mpampianatra Frama kosa dia miandry ny andraisana azy ireo mpiasa mpanjakana izy ireo araka ny fampanantenana nataon'ny filoha Hery Rajaonary Mampianina hatrany teny Mahamasina. Andeha iverenantsika ny votoatin'ny kabarin'ny Hery Rajaonary Mampianina nandritra ny fandraisany ny fahefana ny 15 Janoary 2024 teo. Tao anatin'ny kabariny voalohany tamin'ny nanaovan'ny fianianana no nanehoan'ny filoha Hery Rajaonary Mampianina Apahibe-Maso ny fikasany sy ny finiavany hiala amin'ny fomba fanao tsy nety rehetra nataon'ny mpitondra ny fanisy teto Madagasikara. Velom-panantenana ny akamaroan'ny olom-pirenena raha nahareny votoatin'ny kabariny filoha vaovao tamin'io 15 Janoary 2024 io. Tiako hotsapan'ireo izay nanao ny tsy nety fa tonga sy miroso amin'ny fanovana isika ankehitriny. Iady tsy misindra fo isika amin'ny fanodikidolana maro samihafa na volam-panjakana izany na ny fananam-panjakana. Iady isika amin'ireo fangorona-karena azo amin'ny fomba maloto amin'ireo mpananaroatra manao fanaparam-pahefana amin'ny fitaovam-panjakana. Fahadisom-panantenana voalohany ho an'ny olom-pirenena ny mbola fitohizan'ny fanondranana antsokosoko ny andramena izay fandrobana ny harem-pirenena nahazo vahana nandritra ny tetezamita ary tsy nitsahatra tato anatin'ny fitovolana ny petrahan'ny fitondrana vaovao izay. Isan'ny fandikana napetraky ny olom-pirenena tamin'ny kabary voalohany filoha Hery Rajaonary Mampianina io ihany koa ny fieverana fa amin'ny maha hery vaovao azy izay teny filamatra nentiny nandritra ny fampelezan-kevitra dia fomba vaovao sy olom-baovao no hitantaratra ao anatin'ny fitondrana voalohany Repoblika Fahefatra ity. Nampanantenan'izay raha teo ny filoha tamin'ny kabariny. Kisatrany Revitsikera sy Andrabiraby ary Anakivy eo amin'ny fanovana izay tiantsika hajo. Tiako tsapan'izy ireo anefa sy ho fantatra izy ireo fa i Madagasikara dia efa miova ary iovatra. Isafidy malalaka ireo izay ara-iasa amikao mana-pahendrena sitrakefa avy amin'ny lafy valon'ny nosy. Fahadisom-panantenana faharoa ho an'ny olom-pirenena ny fanendrenan'ny Praiminisitra Kolo Roger ny 12 Aprily 2024 sy ireo mpikambana ao amin'ny governemanta ny 12 Aprily 2024. Fahadisom-panantenana raha nampanantena olona mahay, manam-pahendrena sy mandala ny fahamarinana ny filoha tamin'ny kabariny dia maro amin'ireo nitendrena ho ministra no efa manana dosie maloto mandritra ny fitantanan'izy ireo natao anatiny natany ivelan'ny fitondrana. Isan'ny nampanantenain'ny filoha Hery Rajaonary Mampianina teny Mahamasina ny 15 Janoary ihany koa ny fampidirana mianatra ireo zaza mirenireny fandaran'asa izay nokasainy ny tanterahana tato anatin'ny 3 volana. Hojerena manokana ny zaza mirenireny eny an-dalambe ny nitsoka andarana na ireo izay tsy mbola nianatra mihitsy nefa efa tokony hanao izany. Atao izay hamerenana azy ireo an-tsekoly amin'ny alalan'ireo programan'asa mifanandrify na fampianarana mamaky teny sy manoratra satria ny fianarana nolova tsara indrindra ao anatin'ny 3 volana no anatanterahako izany. Fampanantenana nataon'ny filoha ihany koa ny fijerenana mikasika ireo mpampianatra Frama sy ny mahakasika ny saram-pianarana eny amin'ny sekolim-panjakana. Ho mamaimpoana ny fianarana sy ny fanabeazana fototra eo amin'ny sekolim-panjakana na izy na aiza eran'i Madagasikara. Ho raisin'ny fanjakana an-tanana ihany koa ny fikarakarana ny hoavin'ny mpampianatra Frama. Mpampianatra Frama iray alina no tapaka fa ho raisina ho mpiasa-panjakana amin'ity taona ity. Tsy mahafa-po ireo mpampianatra Frama izay isa navoaka ny fitondram-panjakana izay
fa mitaky ny andraisana azy rehetra izay miisa 7,7 ho mpiasa-panjakana ny FRAM. Mikasika ny saram-pianarana maimaim-pona ihany koa dia mbola mando vola soamantsara ireo ray aman-dreny amin'izao fidira ny mpianatra izao. Tao anatin'ny kabary nandritra io fotoam-pianianana io anefa nilazan'ny filoha fa tokony anatanteraka ny teny nomeny izy. Miandra ianareo voaka malagasy amin'ny anajako ny fampanantenaina sy toky izay nomeko anareo. Mitaky ihany koa fanatanterahana izay rehetra nampanantenaina mba tsy hokobaka ambavana volana tenda fotsiny any satria ny fatokisana ny tenin'ny filoha no fototry ny fanavaozana ny firenena. Tsara ny manamarika fa tsy tamin'ny kabary teo Mahamasina tamin'ny 5 Janoary akory fa nandritra ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra ny 13 Oktobra 2012 fony izy mbola kandida ho filoham-pirenena no nampanantena ny anafoanana ny delestazy atao anatin'ny 3 volana i Hery Rajaonarimampianina raha toa ka lany ho filoham-pirenena.